rehefa tsy azonao androany ny zavatra atao dia ho azonao rapitso. Fa olona lehibe bokon'ozatra tsy haiko natafole ozatra amin'ny maso dia tsy mahita. Dia izao hoe raha hoe andefa anao evasanina ny olona marary ny katarakta sy ny maso mpanohatra aloha alefa ny voaloha fa sofo atsika koa mampanao karate inona ataonao ravy foana lahy. Raha anao evasanina ihany zareo dia aleo evasanina amin'ny resaka katarakta natao mba ahitany zareo tsara ny zavatra misy sy zavatra atao aty. Ka tsy misy akoatr'izay filoha teo aloha afaka hiteny hoe navitan'izay ary afaka miteny koa ny tenanay hoe mety sarotrarotra amin'izay mety mbola mieritreritra ny andimby ihany ka izy ako nasolontsika filohan'ny Ratsuel valomanana efa prédora valomanana efa rotrotroka tsisy tsony izy hiteny 10% tsisy tsony eto fa reo efatra menadaza efa hitatsika satria niteraka resabe hoe tsy netiny andrena solonaiky sy teny any monosomora io izy io any daholo zareo tsy haiko na afaka ataotsika ave fa niteny mihitsy izy andro azy fa resahako ike rehefa aveo dia efa niteny azay ao anatin'ireny sehatra ireny ny mandihy tany ihany koa tsy maintsy lavaka amin'ny lololanitra tsy maintsy lena betsaka ireo namana tena maro mihitsy zay le nitenen'ny tolo ny maty raha ozy izy teo maro maika fa tsika olombelona mbola velona sy mena dia mifankatiava reo olona dia indrindra moa fa raha mbola velona eo ny ray aman-dreny dia omeo fitiavana be izy ireny za tena ao anatiny zany tena omeko fitiavana be mihitsy zay dia daviny akoatran'ny hoe fitiavana fiaramanidina zay kosa aloha tsy takatra kopatanina ho an'ny neninay dia kopatanina ihany koa ho an'ny neny raha manatsoa iando zay mampita feo mivantana anatin'ny valopolo teboka valo any isika rehetra ao anatin'ny fiaranareo manokana izay somary ohatrana laladalaka nefa misy ihany ny tery tratra ny fitohanana satria reny le natsolo le olona hoe katikaty bomba hoe manan-karena ontsika rehefa misy ny fitohanana dia rehefa mandeha anaty grande andeha anaty grande surface koa rehefa aveo raha manatsoa ihany satria rehefa makena ony dia manan-karena dia efa mpanakarena ihany no makany dia efa miteny azay ny atsekilany ny anatin'ny fiara fitateram-bahoaka zay manao ny asany mahazatra zay isorana anazy ireny betsaka reo efa tena hoe manara-dalàna maro ihany koa rehefa nireo olona zay tsy manara-dalàna fa zay tiany ihany sy ny ao anatin'ny sainy no ataony dia malaza saina maneritreritra zany le olona reo miantsehatra amin'ny asa fanaovam-biriky tena tena lavadavaka be tena efa mandifitra olona impiry ny eny tambary rehetrarehetra eny satria mibirika hono zao mibizina mandeha zay moa zany tambariny io dia zay ny hitany fa mety efa tsy hitany tsony hoe tsy mahavelona tsony mivolovary satria betsaka ihany koa le totofanareo satria nareo maka tsy mihera ohatry mimpangalatra ary mpitondrana dia alohan'ny olona zany aloha mivadika any sehatra fanaovam-biriky satria any mibizina mandeha dia tsy menatsiny izy ireo mivaritra arina fandrehatra anaovana kopatanany anareo reny ny miantsehatra ao amin'ny asa rary le manao asa tanana io manasa lamba be dia be amoron-drano amin'izao fotoana izao miroboka tena hoe hatrany potipeo ao anaty rano ao zany mandra-pavitany olo jereko le lamba ampivemy misavovona zany hoe voako ao zany le tongotra le olo iny tena le fotsifotsy kely hitanareo le ohatran'le mpetahana glasy reny dia lasa fotsifotsy miaraka nikasika kely eny atsofina izy ireny kompatanina avokoa anareo rehetrarehetra reny ngamba voatonona daholo koa zay raha manatsoa ihando isy mahela abdalarilala zay mampita ny feo anatin'ny canal 342 sy ny vaovao-ankolo ao zany zay ho resahantsika arany ho resahantsika ny resaka izay tamin'ny alalan'ny fampitana moa makasika ny hoe fitondranan'ireo ankizy atsy any nosy Maorisy rehefa ny teny satria sa le rakobe mihitsy le rakobe oaty lava be nandrena solonaiky sy teny lava be mihitsy efa nanapatapaka mbola misy 10 minitra be zao ihany dia ahoana ny anaovantsika anazy fa tsy maintsy jerena zany aloha le ampahankely le afaka resahana le ampahankely le resahana ao anatin'ilay izy dia zany efa miteny eto le manao montage ihany koa tsy maintsy za ihany nanapaka anazy ao anatin'ilay niteneniny rehefa niteny izy hoe nentina tany reo ankizy ireo dia tonga tao anatin'ilay hôpitaly lehibe
izay fananaovana famandriana taty Madagasikara. Rehefa tonga tany zareo dia azavainao mihitsiny andraso fa tsy maintsy alefantsika zay rehefa aveo satria be dia be miteny hoe alefasy sahady. Rehefa tonga tany zareo dia niteny Andriamatoa filohan'ny fanjakana satria izao ny aty amin'le Randriana Soloneko sy teny fanjakana ny volomboasary zao mpanohatra zay foana nitondrantsika anazy hatramin'izay. Rehefa niteny izy dia alao izy za ho tonga aminy mihitsy satria mbola hitondra an'ilay ankizy ilay isa moa le faran'le noentiny teo vao niantsony anahako teo andraza aloha jereko tsara fa vao eo mihitsy nizy niantso anahy mantsony hoe resort Marjona dia andraso jereko indray iza moa ny anaran'le ankizy le noentinao farany teo ao anatin'ilay sehatra noresahan'ny Randriana Soloneko sy teny aizy izy teo i mampionina mialatsiny efa tonga any izy dia zao ny teny miaraka taminy mihitsy izy satria nitelo zany lasa aloha. Rehefa nresahana zany zareo reo dia nentina tao amin'lizy dia hoe aleo afindratsika toerana nandre fanapahan-kevitra manokana izy reto ankizintsika reto satria le noentin'ny fitondram-panjakana efa tao anatin'ny hôpitaly io. Rehefa tao anatin'ny hôpitaly io tsy nampaninina anazy aloha zay fa rehefa nijery izy tao anatin'ilay hôpitaly ihany koa dia misy reniny tenenina ve raha manatsy iado misy reniny zay kibo ny finosana rajoelandry nirina tsabonao aloha zany tenentsika dia manahy izy satria izy aty amin'ilay fantatritsika lay hoe tia ny hery anankiray dia tia ny anankiray dia manahy izy so dia misy olana satria tsy maintsy vezivezy ao izy sanatria avy mivava ladiny lela zay mihitsy mola teneny eo misy zavatra hafa dia mazava ho azy fa tsy maintsy enjehana izy dia nitady hôpitaly lehibe anankiray izy namindranan'ireo olon'ireo zany efa ao anatina hôpitaly zany izy efatra mianadary eo amin'izao fotoana izao ny roa tovavy dia ny ray remim-pianakaviana dia ny ray tovolahy. Efa ao fa voarahiko aty Randriana Soloneko sy teny efa io alefanao io fa voarahiko aty daholo na sary na ny kopatanana daholo anareo ho anareo mirary soa anareo mba efa niadinareo tamin'ny fahafatena matonareo tsy maty ohatr'izay dia tsy maty tsony ela velona anareo ao anatin'ilay izy tena irariana mihitsy. Raha ny fahitako ny mampionina aloha tena ny kely izy tena koka mihitsy satria le aretina mikika dia rehefa tonga tao dia nafindry reo zany hoe amin'izao fotoana resahantsika izao fampitamba vao alefany eto dia efa eo satria efa eo ambonin'ilay inona moa zany le filazana azy lay fandriana anatina hôpitaly izy ireo mazava zany zao efa ao aza manao resaberanga nareo fa indrindra fa nareo fahita lavim-panjakana mba jereo tsara aloha fa aza maika mamaly fotsiny salazana rehefa hôpitaly tao an-tranony indray ve ty sa tao an-trano vesy nalaina sary dia misy an'ireny fitaovana le raitra be reny ve za na reraka mba jereo endrakary namana mpanao gazety tsika nge mpinamina foana fa le hevitra kosa tokony mba jerena zay vao miteny ao anatin'ilay izy rehefa efa mandeha zany zao fitsaboana zay zany ny alana tao an'le hôpitaly anankiray satria niteraka resa be hoe tsy naninona tsy niditra tao dia zay le antony efa zay nazavay tsy verenako tsony satria tena aloha le feo mihitsy ny alefako rehefa aveo dia ao anatin'ilay izy efa misitraka zany zao ry zareo amin'izay inona moa zany fikarakarana rehetra mahakasika an' zareo zay ny fikarakarana moa zany haitsika tsara hoe zao ny fikarakarana atao an'ireo olona izay ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay satria dia ilaina ny fampahafantarana an'ireny olona ireny sy indrindra ihany koa ny fijerena ny hoe aizany tena maha olona azy ireo sy ny fitsaboana izay apetraka azy ao anatin'ny izy ity satria dia tena ilaina dia ilaina izay hoe famantarana ny fametrahana azy ireo eo amin'izay sehatra izay ilay anaran'izy meno tsara zao mialatsiny honorable Randriana Soloneko sy teny tena meno izy ilay anaran'le izy telo mba homeo ihany koa satria dehibe le olona le miteny hoe fa aiza le anarana fa le izy eo ambony fandriana zany zao aloha ny eto amina eto fa dia lay anarana mihitsy zany ny olona koa zany mba liny hoe iza satria mampionina efa niresahana teo dia le izy firy zany izy telo ambiny tsy voasoratra entina dia nalefanao arany sary
makasitraka anao honorable ny zavatra misy zany ao anatin'izay sehatra izay sady mijery an'le izy satria direkta valy le zavatra ny zavatra misy zany ao anatin'ilay izy de tsotra ny fametrahana azy reny satria de efa zay efa nambarako teo zay hoe efa niady izy ireo tao anatin'ny fahafatesana za tena mirary de mirary mihitsy ho sitrana soamatsara ho tahin'Andriamanitra izy zany hoe lay mpitsabo zay ny atsika olombelona eo ny tamy fandalovana ny mpitsabo de mitsabo araky ny fahaiza-manaoany fa ny tompony aina Andriamanitra foana dia miala nenina zany tsika ao anatin'izay sehatra izay raha ny fahitana azy satria de afaka nandeha le izy moa tsy hoe niala tao anaty avion de le atosika fa afaka nandeha soamatsara mandrapatonga tany an'izay toerana ny ipetrahany ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay ny tiako resahana de tsotra ihany ny amin'ny hoe inona ny zavatra misy iainan'ireo akizitsika ireo tanory ireo dia mieritreritra zany ny sainy sy ny zavatra rehetra zay misy satria dia mitaintaina ohatran'ny olona rehetra izy ny amin'ny hoe ay ry alina ve zany le niaraka tamin'ny satria be deabe mihitsy le mijoro vavolombelona zao tsy hitako eto moa le anarana honorable Randrianasoloneko sy teny fa miteny le anankiray hoe ianina ve niaraka mipetraka tamiko teo akaikiko mihitsy iny ava ataoko avanako ay ve zany efa maty tena ditanareo zany le sain'le olona reto le mbola tsabony reto tena anatin'izay mihitsy ny tena matahotra iza kosa mony tsy atahotra iza kanga misy olona mahay ody faty eto fa rehefa maty ianao de maty fa raha ohatra ianao le mitsangana de reny le atsona hoe lolo vokatra de efa miteny azay fa le fitsabona zany de zay raisin'izy ireo satria be deabe le miteny hoe fanilika ondry zareo hoe de ianona ona tsy ohatralay anareo le mpanohatra nareo le volomboasary io rehefa le zavatra le tsy any am'le tsy izy de ahilikinareo rehefa le zavatra le hoe mahatonga an'le de le fatapahanyherinareo mbola hoetiko eo zay rehefa avy eo de le fitondrana fandimby teo aloha no tsy naintantana hoy izy rehefa zavatra le tsy hainy de nefa izy miteny eo anatin'ny 5 taona zay zavatra tsy vita tao anatin'izay ovitaitsika eo anatin'ny 5 taona ko naninona nangataka hoe apio 5 taona de maninona ndray mangataka hoe apio indray ny 3e mandat ay zary tsika zany olon-dehibe ihany ranga miresaka avy eo anatin'ilay izy de ohatr'izany ve fomba firesaka zay le hoe nampianarina andainga nampianarina ivadibadika ary nampianarina tsy haiko raha mbola hitany Andro Ramanantsoa zay resaka zay de alefatsika eo satria zay mihitsy moa le fomba le firesany hoe ny fanaovana politika dia tsy natao an'ny olona madio fo zay mihitsy moa raha hitany Ramanantsoa zay de alefatsika eo ny makasika izay Ramanantsoa Iando ao ve anao de jerentsika izay zavatra zay satria dia misy resaka ngeda be mihitsiny no resahany ao anatin'ilay izy ao anatin'ilay tsy haiko izay jereo ao anatin'ilay radio aloha ao anatin'le radio fa satria fa nalefalay teto zay de jerentsika miandahalana eo zay ao anatin'izay hoe de alefatsika mikorina eo ny makasika azy ity ny zavatra izay misy ao anatin'ilay izy ny resaka zay ny fanaovana sy ny zavatra izay nataon'izy ireo hoe za dia nampianarina mandainga za dia nampianarina mivadibadika ary ny atao hoe fitondrana dia tsy natao an'ny olona madio fo za ve re olona ny fomba hitondrana nyty tany sy ny fireneny ity de makaiza zany ity Madagasikara atsika ity raha Ramanantsoa Iando fa ny zavatra zay misy zany amin'izao fotoana izao de raha atsika malala ny zavatra zay misy iainan'ny vahoaka malagasy tena ao anatin'ilay hoe izay makasika an'iny aloha fa hidirantsika eo any ny zavatra zay afaka ho resahana ihany koa makasika ny raha-pirenena eto Madagasikara fa noetiko teo zany tao anatin'iny satria ny fahasalamana ny loharano-karena ho atsika olombelona mandiha tany tsy maintsy solafaka lololanitra tsy maintsy olena de zay ny resahana azy teo hoe io fahasalamana io de zay le izy raha tsy salama ny vahoaka ao aminy de aza mieritreritra mihitsy ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa raha ny zavatra misy zany zao de fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano fisotro madio tsy maintsy mandroso hitatsika io anaovako sarisary teny hoe raha pitso rafaka pitsony hoe tadio ty teneniko ty e fa io festival de baleine io ataon'ny rajoel eo anosy na reraka tena
tena zay nareo voahita hoe festival de balena eo anosy afaka mijery daholo tsy maka Sainte Marie tsony tsy manaka Sonerany ivongotra fa ao nareo afaka mijery satria izy ene mahay e ainy ene zany satria io le falifaliana amin'ny vahoaka de izy de hitatsika eo de jereo tsarany fa festival de balena hoentiny eo anosy eo aniranina anosy io toko anatina fonoteny zay ny zavatra misy zany tsy afaka mandroso mihitsiny ao anatina firenena anankiray na iza na iza raha ohatra ka tsy salama ny vahoaka ao aminy zay mahatonga atsika manakaikikaiky aty amin'ny farany aty mba tsy lazaiko hoe gisitra nefa n'izy de niteny mihitsy le tsy misy distrika ho adino eto fa raha hitanisa nisy olom-bavam-bahoaka honorable voafito tao betroka rehefa miteny hoe aza de misolelaka be efa mahafantatra zany izy fa mety misy doy eo raha pitso sy raha afaka pitso de vitatsika zany zay le fanaovana ny sasan'le sasatsasany an'le fanaovana politika fa le olona le mitana an'le fahaiza fanaovana politika de mitazona mihitsy hoe zay atao anatin'ity avaty amin'ny akavanana ny avaty amin'ny akavia de eo am'izay le hitatsika reny olo reny mahay milomano izy zay ianina eo de eo foana izy satria zay ny anaovanany anazy ny politikany fa raha olona tena mitazona le etika politika kosa ny de manana an'le friana sy le fitsipika amin'ny fe azy ny mpanao politika raha ny hitatsika zao ny fanaovana politika maneran-tany indrindra moa fa ty amin'ny sehatra ny ny rakavinana ny rakavanana raha vao misy ny etsika anankiray de zay ny fanaovana politika any amin'ny rehetrarehetra moa zany de mitsoka makaty Madagasikara le akan'le fahefana hitondra n'zany fireneny zany mbola tsy hiteny eto Madagasikara de ny etsika zany rehefa mahita zavatra any ivelany hoe manaraka an'izao sehatra izao amin'ny sehatra raisam-pirenena hoe ilaina ho ny lalana migodana de manao tsika eto Madagasikara ilaina ho no fametrahana ireny herinaratra azo avoziny reny de manao tsika teto hitatsika ngamby reo e ilaina ho ny fametrahana an'ireny hôpitaly reny hitsabona ny mponina ao anatin'ny firenena anankiray de manao tsika eto Madagasikara reny hôpitaly manara-penitra reny de ilaina ho ny fanaovana kianja an'le firenena de ny atsika nanao koa tsika teto Madagasikara fa saingy tsy manaraka ny sehatra iraisam-pirenena ny kianja io ny hôpitaly kosa de tsy ampy ny fitaovana tsy ampy ny olombelona ao anatin'ilay izy ankalatsaka ny an'le olona fa itsika zatra n'le manaraka fotsiny le fitsokan'lay rivotra hoe iny le mitsoka n'le rivotra vany de manara-drenirano fa be dehibe ihany koa nefa ny fitsokan'ny rivotra am'izao fotoana izao any ampitan-dranomasy jereo fihetsiketsehana be dehibe any za tsy hiteny sy hiteny a fa raha reny zavatra reny zany mitsoka maninona koa moa raha nalainy e hitatsika zao fatapahan'ny herinaratra nanomboka teo ilafy tany amin'ny faritra tany anay varadrany io a mandrapatonga tany kominina sabotsy namehana sy manodidina sy mipandihany nanomboka tamin'ny zoma sabotsy lahady mivoaka am'izay zay le teneniko hoe misy zavatra manosika an'le olona ao mampidina anazy adalambe fa izy tsy anareo aza mieritreritra ianareo mpanohatra volomboasary ao mpanohatra aza mieritreritra hoe misy mpanao politika manosika ao natambatambazana an'izao reo tsia fa nareo misy zavatra tsy mety ao de midina le olona ity fahatapahan'ny herinaratra ity raha raisina ho aty amin'ny farany zay fidibiasanareo teo ny filoham-pirenena Rajoelinarimampianina Air Martial rehefa nisitraka ny jirotsika teto tadiditsika tsara ny herinaratra ny valambe folo ora tamin'ny 4 ora zany hoe teo amin'ny 9 ora zany no tapaka izay herinaratra zay mikaroka vahaolana izy ny vampitoanany ririnina misy foana eto tsy voianareo akorony izay mahay fahagagana izay nampianarina mandainga izay natao hoe ny fanaovana politika tsy natao an'ny olona madio fo no mahita an'izany hoe mandany valim-potoana ririnina tsika de adiny roa sy samyrehatra ny herinaratra nareo zao mahita an'izany ny olona nikaroka vahaolana foana rehefa nikaroka vahaolana ny olona ny enina ora zany zao tsy nandehana ny any amin'ny faritra ane itsika eto Analamanga mbola mitena zay zao niaraka tamin'ny eninay de miakatra ty Analamanga de fiteny taloha tam'izany a nahatsarovako amin'ny dadanay mihitsy andeha any Tananarivo mirehatra jiro de rehefa mijery ho amin'ny ankehitriny zany tsy mamerina an'izay tsony ay le Tananarivo efa tsy mirehatra jiro tsony ay zary le jiro